miarapatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra zao misy antony matoa nasehon'Andriamanitra anao ny voninahiny izay indray ravana lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Raha mijerytsika ny baiboly be ny olona izay nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny sy ny fahalebiazany, ary io voninahitr'Andriamanitra io tsy tonga ho azy nasehoany amin'izao fotsiny fa tena misy tanjona mazava tsara ao ambadika izany fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny amin'ny olona izany. Ohatra fotsiny zao any amin'ny Isaia 9 dia hitantsika ny tantara ny fiantsonan'ny Isaia mpaminany, dia ambarana io fa tena nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny sy ny fahalebiazany i Isaia, ary ny taonjon'Andriamanitra tao ambadika izay dia tsy inona fa ny fiantsona azy, satria ambarana ohatra zao eo amin'ny 1:1 amin'ny hoe tamin'ny taona ozy izy nahafatesana Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandranana avo sady manerinerina, ary ny ebanebana akanjony nahafeno ny tempoly. Zany hoe tena hitanany Isaia mpaminany mihitsiny. Zany Isaia mpaminany zany dia tokotokony 740 avant Jésus-Christ, zany hoe 770 taona mialohan'i Jesosy Kristy no nisehon'izany tantara zany. Ary dia hitany fa nipetraka tamin'ny seza fiandranana avo sady manerinerina dia le ebanebana akanjony, zany hoe le fanambanin'ilay akanjony iny zany nanenika ny tempoly lehibe goavana ny zavatra hitany. Ary avy eo dia mbola nitoy ihany satria hoe nisy serafima nitsangana teo amboniny ozy izy. Io serafima io moa zany dia ny fomba tsotra azahoantsika azy aloha dia hoe anjely, fa mbola karazany, misy karazany be koa ny anjely, satria misy ny hoe serafima, misy ny hoe kerobima sy ny ohatran'izany, fa amin'ny fotoana manaraka no iresahantsika azy. Fa dia zao hoe io serafima ireo dia samy nanana elatra eninavy, ka ny roa izy dia nanaronany ny tavany, ny roa nanaronany ny tongony, ary ny roa kosa no nanidinany. Zavatra tsy fahitan'ny maso amin'ny maha-olombelona zany, kanefa dia nasehoan'Andriamanitra ny Isaia, voninahitr'Andriamanitra. Avy eo ireo serafima ireo dia niantso tamin'ny feo manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, henika ny voninahiny ny tany rehetra. Zany tena le fahamasinan'Andriamanitra mihitsy zany no napahitana ny Isaia mpaminany. Ary avy eo dia mbola niorooro izy ny fanamban'ny tokondana no ny feon'ireo nanandratra ny feony, ary feno setroka ny trano. Tantarainy zany dia ohatrany hoe mora, fa tena raha heverina amin'ny sainy zany dia tena hoe trano feno setroka miorooro hatrany amin'ny fototra mihitsy zany, fototry ny tempoly. Nefa dia zany tempoly ny Jerosalema zany tena fiangonana, tena tempoly natanjaka ny fanorenana an'izany, kanefa dia miorooro noho ny amin'ny feo an'ireo serafima ireo fotsiny. Hitan'ny Isaia mpaminany napahitan'Andriamanitra azy ny voninahiny. Ary rehefa mijerytsika ny toyan'io dia tena misy tanjona le izy, misy antony le izy, dia tsy inona fa ny fiantsona azy, hampiorenana ny finoany amin'io Andriamanitra izay seho tamin'io, ary indrindra ahatonga azy hanaiky ny antso izay hanirahan'Andriamanitra azy rehefa avy eo. Be eo anatin'ny soratra masina. Raha mijery koa tsika zao ny tantarany Petera sy ny fiantson'Andriamanitra azy dia naseho an'i Jesosy Kristy tompo taminy mihitsy ny heriny sy ny fahalebiazany tamin'ilay nandeha izy efatry ny alina ny nanjono nanarato teo fa tsy nahazo mihitsy. Fa rehefa ozy ny tompo hoe arotsairia raha ny aratonao ozy izy, azahoanao azy an-trano, dia nahafeno roa samby kely ilay izy, ary taitra izy. Dia taorina n'iny toy ny tompo manao hoe manomboka zao tsy trondro intsony fa olona kosa amin'izay no ho aratonao ozy izy. Dia ohatrany koa tantaran'ny Saoly izay niova Paoly any amin'ny asan'ny apôstôly 5 rehefa nantson'Andriamanitra ihany koa izy dia nisy mazava ngeza be hitany tao amin'ilay lalana antsoina hoe Imahintsy. Ary teo amin'io lalana io izy no niona ny vatana tamin'i Jesosy Kristy mihitsy nilaza taminy manao hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Izany no ahitantsika fa indraindray dia misy antony, misy antso ao ambadika ireny fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika ireny. Fa tsy zavatra tonga ho azy na zavatra natao hoe ho jerijerevana sy falifaliana fotsiny, fa tena misy dikan'ilay izy ry havana. Ary raha miresaka amin'izao andro ankehitriny izao hoe ahoana moa zany ny fomba anehoan'Andriamanitra ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika amin'izao andro ankehitriny izao, mety tsy hisy eo amin'izany endrika hoe serafima aheno feo avy any an-danitra sy eo, mety hisy ihany zany amin'ny olona sasany, fa tsy voatery izay le izy. Fa rehefa jerevanao soratra masina any amin'ny Jaona 1:4 dia ambaranao manao hoe ary ny teny dia tonga nofo sisy ka niara-nonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny lamatoa avy tamin'ny iray sady feno fahasoavana
sy fahamarinana. Zany hoe ny fanehoam-boninahitra lehibe indrindra zay naseho an'Andriamanitra tamintsika dia ny nandefasana ny zanany dia i Jesosy Kristy zany. Ary rehefa jerevanao ny fiainan'i Jesosy Kristy dia tena naneho an'izany voninahitra sy fahalehibiazan'Andriamanitra ary fahatsaran'Andriamanitra zany tamin'ny asa izay nataony, na ny fanasitranany io, na ny famonjena io, na ny fanafahana ny olona tamin'ny zavatra samihafa izay namatotra ny olona io dia naneho an'izay le hoe fahalehibiazan'Andriamanitra zay. Ary zay no nahatonga ny Jaona iteny manao hoe hitanay ny voninahiny izy, hitanay ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ilay zanak'Andriamanitra zay ny rany. Dia tsy mbola miova fa hatramin'izao dia mbola maneho ny voninahiny amin'ny fiainantsika Andriamanitra, maneho ny heriny amin'ny fiainantsika Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy io. Eo amin'ny fiainantsika zao raha marary ianao, na rary mafy mihitsy ianao ary tena aretina zay efa mety hoe tsy nahita mpanafana le izy, efa nitotototo taitsy sy teroa ianao nitady fanasitranana, fa rehefa nanantona an'i Jesosy Kristy ianao nivavaka nangataka fanasitranana taminy dia nositraniny ianao tamin'izany aretina zany. Efa fanehoam-boninahitra zany, efa fanehoana ny fahalehibiazan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao zany, efa fanehoana ny fahatsaran'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao zany. Ary tadidio fa tsy tonga ho azy zany fa misy antony. Matoa nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny tahaka an'izany ianao dia tahaka an'izany koa mety hoe taminatina fahagagana samihafa, nandalo tena olana samihafa ianao, famatorana samihafa, kanefa dia novahan'Andriamanitra ilay famatorana teo aminao ary tsapanao mihitsy hoe vavaka noho ny anaran'i Jesosy Kristy izay nantsoinao, dia hitanao mihitsy ny voninahitry Jesosy Kristy teo amin'ny fiainanao, namonjy sy nanampy ianao tao anatin'izany zavatra izay natrehanao zany. Dia izany ilay ambara hoe nisehoany ny voninahitr'Andriamanitra ianao, aza mipetrapetraka fa misy antony io ry havana. Asa mety hoe naika nigadra mihitsy ianao tamin'ny zavatra samihafa izay niatra teo amin'ny fiainanao, kanefa rehefa nitalao sy nitaraina tamin'Andriamanitra ianao dia tamin'ny fomba tsy takatry ny saina namonjen'Andriamanitra anao tao anatin'izany rehetrarehetra zany dia afaka ianao. Izany rehetrarehetra zany dia misy dikany ao ambadika izany rehetrarehetra zany. Eny mety ihany koa mety hoe fahafatesana mihitsy satria saiky maty ianao, nisy accident nahazo anao ary tao anatin'izany accident zany dia tena hoe raha ny tokony ho izy tokony ho maty ianao, tsy tokony ho velona intsony, kanefa dia tsapanao mihitsy nisy tanan'Andriamanitra tao niazona anao, nisy tanan'Andriamanitra tao nivimbona anao ary nahatonga anao tsy nanitsy naninona akory tao anatin'izany accident zany. Rehefa mahita ny voninahitr'Andriamanitra ohatran'ireny sika, rehefa hanehoany ny fahalehibiazany ohatran'ireny sika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia izao hoe aza mandrimandry, aza mipetrapetraka fa misy antony io ry havana. Ary rehefa jerevanao nitohy ny tantaran'i Isaia, nitohy ny tantaran'i Petera, nitohy ny tantaran'i Saoly dia antso daholo ny tao ambadika ilay izy, antso daholo. Misy dikany fa tadidio fa sao dia antso ny tompo aminao ireny zavatra samihafa izay nasehoany tamin'ny fiainanao reny, mba hahatonga anao iorina aminy, hahatonga anao hanompo azy ary hahatonga anao hamaly ny antsony izay miantso aminao amin'ity anio ity. Didinio ry havana, valio ny antson'Andriamanitra izay miantefa aminao. Raha misy zavatra tian'Andriamanitra hampanaovina anao dia mianteza hanaiky, satria ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'ireny fanehoam-boninahitra reny dia ny hahatonga antsika koa hanompo azy sy hanao ny asany. Dia mahireza ary ny voninahitra ny teo an'Andriamanitra rery ihany. Amen.